Falmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havako nahatratra ity andro anio ity izay ameloman'ny Tompo isan'andro ny fahasoavany tsy misy fetra amintsika tsiraray avy indrindra ny famindrampo lehibe avy aminy. Alohany iainontsika ny tenin'Andriamanitra afatra ho antsika anio ary andeha iombona amin'izao vavaka izao isika. Andriamanitra tsy torainay-pahary sy masina indrindro, fisaorana no atolotra ianao, ianao izay efa nitsinjo anay hatramin'ny voalohany, ianao izay efa tia anay ka nanolotra ny zavatra rehetra ho anay, ary indrindra manome anay indray izao fahavelomana izao, iravoravonay handre ny teninao, koa ny fanainao masina, hitaridalana, ampahery, hanazava ty anatinay, ny amin'izay hahazonay ny tian'ny teninao ambara aminay, ho sitraponao, ho arahanay amin'ity andro anio ity sy amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia mampianaranay Tompo hanananay fohendry, ary aoka ny teninao hamakivaky ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity andro anio ity, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesisy toko 5:7, ny 1 hatramin'ny 4:40. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakorako ny fony intsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy, dia niantso izy ka nanao hoe: avoay ny olona rehetra hiala eto amiko, ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'ny Josefa raha nanao izay hahafantarany rahalahiny azy izy. Dia nitomany mafy izy ka renin'ny Egyptianina ary reniny tao an-tranon'ny Farao koa. Ary koa Josefa tamin'ny rahalahiny, izao no Josefa mbola velona ihany va hikaiky, ary tsy nahavaly azy ny rahalahiny fa tora-kovitra teo anatrehany ireo. Ary ho Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manatona ahy ianareo dia nanatona ireo. Ho Josefa, izao no Josefa rahalahinareo, ilay namidinareo ho aty Egypta. Ary ankehitriny aza malahelo na tezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo ho ahy ho aty, fa amonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy hialohanareo aty. Fa 2 taona izao no efa nisiany mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy 5 taona koa izay tsy hisy hiasan tany na hijinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialohanareo mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany, fa amelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Amin'izany dia tsy anareo no hampandeha ahy ho aty, fa Andriamanitra, ary izy nanao ahy ho rain'i Farao sy ho tompony ao an-trano rehetra, ary ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra. Andeha miakarafaingana ianareo ho any amin'ny kiaky, ka lazao aminy hoe: izao no tenin'i Josefa zanakao, efa nataon'Andriamanitra ho tompon'ny Egypta rehetra aho, ka midina ankaty amiko fa aza mijanona. Dia onona eo amin'ny tany Gosena ianao, ka ho eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao, ary ny ondry amanosinao sy ny ombonao mba amin'izay rehetra anananao. Dia hamelanao eo aho, fa mbola haritra 5 taona ny mosary, fa ndrao lany harena ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra anananao.
Ary indro hitany masonareo sy ny mason'ny Benjamina rahalahyko zao fa ny vavako no miteny aminareo dia ambaranareo amin'ny kiaky ny voninahitro rehetra aty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo koa mandehana faingana ianareo ka ento midina aty ikiaky. Dia namina ny vozon'ny Benjamina rahalany izy ka nitomany, ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny vozony. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ho aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Rehefa nisy ny mosary araka ny fahitana izay hitan'i Josefa izay tonga mpanapaka any Egipta taty aoriana, dia indro mby amin'ny fotoana ionany Josefa sy ny rahalahy, izay tsy ahivitsika fa efa nisaraka antaonany maro izy ireo ary efa nafoy toy ny faty mihitsy aza Josefa tamin'izany fotoana izany. Indro nefa ity fionana tantarainy nofinainantsika ity dia mampiseho fionana mahafinaritra, fionana ahitana fa na oviana dia tsy hoverin'izay tsy ho piraitam-po izy ireo ka anehoana ny mahampirahalahy marina azy. Lesona lehibe ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia ny fifankatiavan'ny mpirahalahy na ny fiarahamoniny mpirahalahy na ny atsotsika hoe izay maizy azy ny piraitam-po. Zany no asehon'ity tenin'Andriamanitra anombanomasontsika ity. Zavatra telo no jerentsika anio. Voalohany, ny maizy azy ny piraitam-po dia mitsinjo ny ray aman-dreny. Ny maizy azy ny piraitam-po dia mitsinjo ny ray aman-dreny. Rehefa tsy azo ny Josefa nafenina intsony ny maha Josefa azy, zany hoe ny mahateraky Jakoba azy, ny maha rahalahiny anyreto izay olona tonga hividy vary, dia tsy maintsy nanambara fa izy no Josefa. Hitantsika izany manomboka amin'ny 1:voalohany. Fa ny zavatra tena tsikaritra antsika hita eo dia ny hoe tao aorian'ny lazany Josefa ny fanambarany fa izy no Josefa, ny fanontaniany voalohany dia fanontaniana mahakasika ny fiheverana ny rainy. Hoy ny fanontaniana, hoy ny ambarany 3 manao hoe ahoa Josefa tamin'ny rahalahiny, izao ny Josefa mbola velona ihany va ikiaky? Fanontaniana miantefa amin'ny rainy. Dia tsaroantsika avy hatrany arak'izany fa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe raha ray aho aiza ary izay ajako. Josefa na dia nariana aza, na dia namidy ho andevo tamin'ireo mpivary mandeha ka tonga tany Egipta aza, ry Josefa ilay mpanonofo fahiny izay nankahalany rahalahiny ary nialonany rahalahiny, izay tsy niona taminy tao anatin'ny taona maro, dia indro mahatsiaro ny mahazava-dehibe ny rainy. Tena hita taratra zany fa miverimberina eto amin'ity soratra masina ity fa mitodika amin'ny rainy ihany Josefa rehefa miteny. Eto izy dia manontany hoe mbola velona ihany va ikiaky? Ary rehefa hitantsika toy any aoriana dia hoy izy hoe mandehanareo miverina makany amin'ny kiaky ka lazao aminy hoe. Dia avy eo indray mitoy indray ery amin'ny 3:10 hoe ambara ao amin'ny kiaky ny voninahitro. Zany hoe ny zava-dehibe indrindra tamin'ny Josefa dia nilanja ny fisiany zany ray aman-dreny izany.
Ary ny ray aman-dreny zay tenenina eto raha mamaky tsara sika ny 7 dia ny ray aman-dreny zay mbola velona. Hitantaratra ry havako fa tena alahelo-ny Jakoba hatramin'izay mihitsy ny hoe ny fiheverana fa maty Josefa zanany. Tena nisy firaisam-po tao amin'izy ireo, ary tahaka izany koa tato amin'ny Josefa dia nalana zany faniriana lalina hahita ny rain'izany izy, zary mahatonga azy hihevitra izay anasoavana ny rainy ankehitriny. Raha manasoa ireto mpirahalahy amin'ireto Jakoba dia zava-dehibe zany, fa tena heveriny fa ny fanasoavana ny rainy dia fiheverana ny taranaka iray manontolo, ary heverina izay hanasiana soa azy dia ny mbola velona izy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, zava-dehibe mila lanjain'ny mpino tsara arak'izany ny fanajana sy ny fitsonjovana ny fahavelomany ray aman-dreny. Mbola hitantsika voatsela kory ray no mofinainantsika zay manambara ny didy 10 manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra anao. Ao anatin'ny didy 10 dia ny didy fanajana ny ray sy reny ihany no arahana teny fampanantenana tahaka izany. Zany hoe tena tsy fanaova-tsoa an'ny ray aman-dreny fotsiny ny fitsonjovana azy ireo, fa tena anarahany fampanantenana ho an'izay mitsinjo azy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, fotoana zao ahafahantsika mametraka fa misy dikany, misy lanja ny ray aman-dreny. Ho anao zay efa nisara toerana tamin'ny ray aman-dreny tao anatin'ny fotoana ela, noho ny amin'ny fitediavana, noho ny amin'ny fitediavana mahazaka maniraka, noho ny amin'ny elanelan-tany, noho ny amin'ny fanambadiana, noho ny amin'ny zavatra maro samihafa zay mety miteraka zany fisarahana noho ny elanelan-tany zany. Mampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra fa tena ilain'ny mpiray-tam-po ny mitsinjo ny ray aman-dreny dia ny mbola velona izy. Zao mantsy maina ny andro rao, ririnina ho ny fiteny, dia marobe ny malagasy mihevitra fa manaja ray sy reny ka manao ny fombafomba samihafa amin'izay efa nodimandry. Ry havako malala, averimberenao an-tsaintsika matetika ny tenin'ny Josefa manao hoe mbola velona ihany ve ikaky, ny fahavelomany no anaova-tsoa. Zay rehetra natokanao hikarakarana ny maty arak'izany, avadio atsimbadio hikarakaragnao ny velona, dia ny velona dia asivosoa ny ray aman-dreny. Sotra ny tomposika noho ny amin'ny confinement, noho ny amin'ny krizy ara-pahasalamana ka voatery tsy afaka hanao zany fanajana ny maty zany, zay manao azy avadio zany fa efa fandaharan'Andriamanitra ahafahanao hitsinjo zay mbola velona. Ny maha izy azy ny mpiray-tam-po dia mihevitra ny fahaveloman'ny ray aman-dreny. Fa zavatra faharoa zay hitantsika ato tokoa ry havana dia ny hoe ny maha izy azy ny mpiray-tam-po dia manome anjara toerana lehibe ny famelan-keloka. Mpiray-tam-po mifamela heloka, zany no hitantsika rehefa mamaky tsika manomboka amin'ny 4. Alaitsika sary an-tsaina Josefa tamin'ny fotoan'androny nalatsaky ny rahalany tao anaty lavaka, namidy ny tampy-vary mandeha, namidy ho andevo ho lasa tany Egypta. Zao nefa izy miona amin'ny rahalany dia zao tsara ny filazany azy manao hoe ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo aho aty, fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy hialoha anareo aty. Heverin'ny Josefa mandrakariva ny amin'izay fandraisana ireto mpiray-tam-po amin'ireto, ny amin'izay hitsonjovana ny mpiray-tam-po ka tsy hananana alahelo na otro-po na lolo-po na fahatezerana lalina tamin'ireto izay nivarotra azy ireto. Mampatsiaro antsika zany ry havako ny lalana ny zoran'i Jesoa Kristy
lay tonga teny ambony azo fijaliana, efa teny amin'ny azo fijaliana izy, mbola nivavaka ihany manao hoe raha io mamelany ny elony fa tsy fantany izay ataony. De mampitodika antsika zany ry havako amin'ny ijery sy hitaratra ny fiainan'ireo mpiray-tam-po rehetra sy ny famelan-keloka ao amin'ny tantaran'ny baiboly, indrindra ao amin'ny testamenta taloha. Hitantsika ne ohatra ato amin'ny Genesis ihany no ahitantsika an'izany. Ireo mpiray-tam-po voalohany izay ny famono sy ny fampialina ka ny fara tamin'ny fahafatesana tsy nisy famelan-keloka de ny tantarany Kaina sy Abely zany. Mbola hitantsika ihany koa tsy lavitra nyity tantarany Josefa ity, ny tantarany Jakoba sy Esau, mpiray-tam-po kambana mihitsy, kanefa noho ny tsy fisian'ny famelan-keloka teo aminy de nisy fanozonana maharitra mandrakizay ka ambaraka antsika ankehitriny de hitantaratra izany fisarahana lalina izany. Ny maha izy azy ny mpiray-tam-po de ambarany soratra masina, ampianarin'ny Josefa atsika andray an'io fa tokony anjakan'ny famelan-keloka. Mampahatsiaro atsika zany ry havako ny fampianarany ray aman-dreny lehibe Andriamatoa Rabemanahaka Mpitandrina tamin'ny boky izay nosoratany mitondra lohateny hoe ny rahalahiko no tadiaviko. Tafiditra ao anatin'izany ny fomba hitoriana ny filazany tsara amin'ireo zay heverina ho fahavalo, amin'ireo zay heverina ho hafa firenena, amin'izay heverina ho jentilisa, de ny fitoriana ny filazany tsara amin'ny silamo zany. Ny rahalahiko no tadiaviko izy. Ary tsy ny rahalahy amin'ny finoana ihany, fa ny rahalahy sy ny mpiray-tam-po ara-nofo de tokony hevitra mandrakarivo zany fifamelany zany. Be dehibe eny amin'ny ady tany, any amin'ny tribonaly, be dehibe ny tsy fifampiditra trano intsony, be dehibe ny tsy mifandevo maty, be dehibe ny tsy adolovo eo amin'ny mpiray-tam-po. Ty tenin'Andriamanitra ty de mampianatra antsika hifandefitra sy hifamela heloka. Fa raha riavako malala, raha mijery isika ny maha izy azy ny mpiray-tam-po dia mifanavotra amin'ny fotoana sarotra, mifanavotra amin'ny fotoana sarotra. Hitantsika fa noho ny fitondran'Andriamanitra araka ny fanazavany Josefa teto, amonjy aina ho izy nandehanako mialohanareo. Noho ny fitondran'Andriamanitra na heveriny rehetra ho toy ny efa nodomandry ary, na ny heveriny rehetra ho toy ny efa lasa andevo ary, de noho ny fitondran'Andriamanitra de tafasandatra eo amin'ny toerana mpanapaka voalohany tao amin'ny tanànan'ny Egypta ray manontolo Josefa. Nanana ny lazany, ny voninahiny, ny fiandrianany tamin'ny maha mpanapaka azy. Amin'ny adikany maro moa de hoe prime ministre tao Egypta izy, zany hoe tafasandratra ao ambony izy. Ka rehefa tafasambatra ao ambony izy, izay nataony indrindra de ny tsinjo ireto rahalahy sy mpiray-tam-po aminy ireto mba tsy ho fatiny mosary. Fantatry Josefa tsara, ary izy raha teo no nahita ity fahitana ity fa isy mosary mandritra ny 7 taona. Vao 2 taona zay no nisy, no lasa, mbola misy 5 taona manaraka. Fantatry Josefa tsara fa tsisy atao ka izy zay efa niomana mialoha, efa nanana paikady mialoha ny tantanana ny firenena ka nanana ny tahiro amin'izany, no indro afaka mifameno sy mifanampy amin'reto rahalahy. Dia nomaniny Josefa zay rehetra tokony ho an'ny rahalahy, ny tany tsara indrindra tao Gosena. Ary rehefa mijery tsika dia nitoy an'ity vaky teny ity, de hitantsika fa nanao zay azony ataony Josefa hitsinjovana, hanampiana, hanavotana ireto rahalahy reto. Mampitodika antsika zany ry havako amin'ny tenin'Andriamanitra izay iainantsika andavanandro,
le eo amin'ny salamo 7:30 manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpiralahy no miara-monina tahaka ny diloilo tsara zay mitsororoka amin'ny somotra ho ny voalaza. Zany hoe tena mifandray tsara tahaka ny fifandraisan'ny menaka, fifandraisan'ny diloilo, ny fifandraisan'ny mpiralahy sy ny piraitapo zay ilaina sy takiny. Tsy ny manosy-botanana na manao tsindrio falavo arak'izany no ilaina ny mpino, tsy ny manao kely tsy mba mamindro na ihany koa mihevitra ny hafa, mihevitra ny tena ho ambony noho ny hafa, fa manao zay hanandratana ny fianakaviana ray manontolo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tena lesona lehibe ho an'ny piraitapo ara-nofo ity tenin'Andriamanitra ity. Jereo manahoana ny fifandraisanareo piraitapo, iza ny tokony ho ampina, iza no tafasandratra ka afaka mijery ireo izay hafa. Fa lesona ihany koa ho an'ny piraitapo amin'ny finoana ka ahafahantsika mifampitsinjo sy mifampiaina tahaka ny fiainan'ny fiangonana voalohany ka niombonana avokoa ny fananany rehetra tatsika ny boky ny asan'ny apôstôly. Evero ary havako zao fiainana mahafinaritra zay nasehon'ny Josefa ho modely ho atsika fiangonana ankehitriny izao. Misarika ny saintsika rehetra hihevitra mandrakariva izany fiombonana izany. Dia engane ny Tompo Andriamanitra zay efa niantso atsika ho iray, ho tena iray, ananatsika zany fiainana mampiraitapo zany tokoa. Deo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitro rainay tsara indrindra, rainay Andriamanitra tokana, efa nampiombona anay tao amin'ny Jesosy Kristy zokonay ianao, ka mahatonga anay ho zanaka mpandova ny fanjakanao raha teo. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny izay rehetra efa nitahinao anay ka nanambinanao anay, hahafahanay koa mitsinjo ny ray aman-dreninay dia ny amin'ny fahavelomana, na ray aman-dreny ara-nofo, na ray aman-dreny ara-panahy, na ray aman-dreny ara-panabeazana, na ray aman-dreny ara-piaramonina. Fa misaotra anao koa zay Andriamanitro noho ny fifamelana azonay atao sy hahafahanay mifampitsinjo amin'ny samy piraitapo, amin'ny samy mpiray fiangonana, ary zany raha teo no ahafahanay mivavaka manokana ho an'ny fiangonanao, mba ho fiangonana mifampitsinjo, fiangonana mifanohana, fiangonana mifampahery, fiangonana mifampizara amin'ny zavatra rehetra. Dia tsinjovo manokana ny fiangonanao Tompo, indrindra ireo kristianina tsiraray avy ao anatiny, ireo zay manana olana eo anivon'ny fifandraisan'ny piraitapo, ireo zay manana olana eo anivon'ny fifandraisana amin'ny samy fiangonana, mivavaka zay amin'ireo zay manana olana amin'ny fiainana andavanandro, ary enao Jesosy hijery ka hiay ny vavaka, hamaly vavaka raha teo, ka ahatonga ny kristianina ho kristianina manana fahafahana, manana fiadanana araka nefa teneninao. Dia ataonay zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.